fa na dia te-hireare aza dia tsy ho adala fa ny laza marina nefa tsy manao izany fa ndao misy olona mihevitra ho mihoatra noho izay ahitany aho na izay andrenesany ny teniko. Korintiana 2:12 andiny 9. Ianarantsika hatrany mandritra ny feonantsika ireo toetra tian'Andriamanitra iainantsika mahazanak'Andriamanitra antsika eo amin'ny mpandehanana manatratra ny tanjona dia ny famonjena. Ka rehefa mandray an'i Kristy isika dia omeny Kristy antsika ny toetra rehetra ilaina mba ahatonga antsika ho azo ekena manoloana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny androany manao hoe manjary manetry tena isika. I Jesosy nge no mampianatra ny hoe izay manandra tena ahetry fa izay manetry tena asandratra. Toetra tiany Jesosy Kristy mihitsy ny manetry tena ary tiany ho an'ireo manaraka azy rehetra. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa i Jesosy io dia tany an-danitra nidina tetỳ an-tany ary nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia fahafatesana faran'izay mahamenatra indrindra. Baka ny tenin'Andriamanitra koa hoe aoka ho aminareo izao toe-tsaina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra azy izy dia tsy nofikiriny ho zavatra ho tazomina fa naka ny endriky ny mpanompo sy ho tonga manam-pitoviana amintsika olombelona. Tsy mety ho tanteraka mihitsy isika amin'io fanetretena io raha tsy amin'ny alalan'ny finoana an'i Kristy irery ihany. Amin'ny alalan'ny hery avy any amin'ny fanahy masina ihany koa. Misy teboka anankiroa zany, finoana an'i Kristy ary ny hery omen'ny fanahy masina antsika. Ka rehefa omeny antsika ireo hery ireo manam-pinoana dia mahazo hery dia ny vokany dia izao ny vokany. Rehefa vita fihavanana amin'Andriamanitra ny mpanota amin'ny alalan'ny ranon'ny fanavotana dia manomboka amin'izay ny fiainana kristianina. Manomboka ny fiainana kristianina ary mandroso ho any amin'ny fahatanterahana isika. Vita fihavanana amin'ny Kristy, na miditra mpihavanana amin'ny Kristy, lasa mpihavana amin'ny Kristy dia manomboka ny fiainana kristianina. Eo no manomboka ny fiainana kristianina. Zava-dehibe zany mba ho tokony ho tsapantsika, ho fantatsika hoe aiza ary no manomboka ny fiainana kristianina. Averina indray zany satria manan-danja io matoa averina. Rehefa vita fihavanana amin'ny Kristy isika dia manomboka ny fiainana kristianina. Taiza no vita fihavanana amin'ny Kristy isika? Teo amin'ny nandraisantsika an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenantsika manokana. Rehefa nandray an'i Kristy mpamonjy ny tenantsika manokana isika dia eo no manomboka ny fiainana kristianina. Eo no manomboka ny fihavanana amin'i Jesosy Kristy. Indraindray mieritreritra isika fa tany eo amin'ny fotoana ahafahana manao batisa, eo ny tena fiovam-po marina. Izay no tena izy aloha. Fa indraindray tsy eo ny fiovam-po marina no manomboka fa io toe-javatra iainana io mety voatery vokatry ny toe-javatra maro isan-karazany dia lasa nanolo-tena dia miverina amin'ny tsy fanjariana indray any aorianany. Fa ny fotoana izay tena tsapantsika fa tena nandray an'i Kristy, voatsindrona tampony, nandray ny afatry ny fahamarinana dia eo no manomboka ny fihavanana amin'i Kristy ary eo no manomboka ny fiainana kristianina. Ao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera 2:1-10. Manaova izay zotom-po rehetra kosa ianareo ka amin'ny finoanareo dia maneho fahatanjahantsaina, ary amin'ny fahatanjahantsainareo dia fahalalana, ny amin'ny fahalalànareo dia fahononam-po, ary ny amin'ny fahononam-ponareo dia faharetana, amin'ny faharetana dia toe-panaraka an'Andriamanitra, amin'ny toe-panahinareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy. Fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay. Ireo zany le vokatry ny fandraisana an'i Kristy, toetra be dia be. Petera 2:1-5. Tsy averintsika fa fanetretena toetra an'i Jesosy Kristy. Ireo izay miaina amin'ny fahamasinana araka ny Baiboly dia mampiseho ny toe-tsaina feno fanetretena tahaka ny Mosesy, tahaka ny Jesosy izay manetry tena. Hoy Mosesy hoe zao raha ohatra ka ho vonoinao ireo vahoaka be dia be ireo dia vonoa boky fiainana koa ny anarako Mosesy. Fanetretena lalina ny nananan'i Mosesy. Ary izao tsy hisy fisandratantena na firariana ka ho afaka anaradian'i Jesosy Kristy amin'ny fo mahitsy. Tsy misy an'izany fa tsy maintsy
manetry tena isika. Ary ny azo fijalian'i Kristy, nahafatesan'i Kristy dia pirofo ny fanetretena lalina. Tanteraka aminao zany, tanteraka amiko, tanteraka amintsika rehetra, hivavaka isika. Jesosy eo misaotra anao izay fa isaky ny indray mandingana dia mampianatra anay ny amin'ny fanetretena ianao. Tahio zahay, omeo anay ny toetra anao manetry tena, arovo mandrakariva izay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.